fanondranana volamena raika amin'ny 30 taona naondrana ny taona 2024. Entana fampiasa amin'ny andavanandro tsy mitsaha miakatra ny vidiny. Fanafisiana amin'ny tampiadina tany Ambohimanabe Atsirabe, mpividy roa voakapa famaky tao amina toeram-pivarotana iray. Alatsinainy fa 1 ny volana Janoary ny taona 2024 herinandro vaovao indray no hitsidiako ny tokantrano amin'izao alina izao manolotra ny araba tomboko lasy tomboko vavy asaiko sahady ianao ny anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany. Etitsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia makasika ny toe-karena eto Madagasikara satria tokoa mantsy dia akoatra ny fiakaran'ny vidin'ny vary izay tsy maintsy jifain'ny malagasy isanandro dia tsy mitsaha miakatra ihany koa amin'izao ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro na ny PPN izany. Araka ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetinay Nambintsoa Velositraka sy Mathieu Prince. Araka izao hita izao dia saika isaky ny herinandro no miakatra ny vidin'ireo entana fampiasa andavanandro toy ny vary, ny lafarinina, ny menaka, ny siramamy ary ny savony. Ho an'ny vary gasy izao, raha mbola 500 ariary ndraiky kapoaka herinandro vitsy izay, dia izao tafakatra 700 ariary sy 700 ariary izao ka 702 ariary ny iray kilao. Ho an'ny lafarinina, nahitana fiakarany hatramin'ny 200 ariary ndraiky kilao, raha 202 ariary zany teo aloha dia tafakatra 702 ariary zany amin'izao. Isan'ireo entana fampiasa andavanandro koa ny menaka izay nambaran'ireo mpivarotra fa na ny amin'ny bidon, na ny amin'ny tavoahangy, na ny menaka madio, na ny menaka mandry dia avo avokoa ny fiakarany. Le vidim-bary aloha zany dia tena enjana be. 200 fotsy isany tsy mahatelo arivo anazy. Tena efa mila tsy ho takatra ilay izy fa nefa moa zavatra tsy maintsy ilainao tokantrano dia tsy maintsy mividy, tsy maintsy mihinana koa. Nefa ny zazao eto tonga eto mahita hoe zary zany vary le 500 le nitenen'ny fanjakana. Tsy haiko mihitsy ny aloha fa isaky ny andro mety ana dia miakatra foana. Dia izao ndray izao mijanonjanona eo ndray izao fa menaka ndray izao miakatra ndray. Ohatra izao zay naka 5500 dia lasa tonga dia 5600 ny litre amin'ilay kastetro. Ny bidon miakatra 25000 sa aloha miakatra 40000 fotsiny izao ny bidon iray franc zay 40000 zay. Samy mikaikaiky na ny mpivarotra na ny mpanjifa. Ho an'ireo mpivarotra mihena ny mpanjifa, ho an'ny mpanjifa indray tsy ampy no ety manana ka voatery ahena ny fividy isanandro. Ny vary zao nanomboka teo amin'ny 2 herinandro teo zao fiakarany miakatra 500 kiarary 100 ohatr'izany ny fiakarany. Menaka koa niakatra be efa 7,000 sy 1 zao ny ray bidon menaka. Ary farinina zao efa 4,000 sy 1 ny gony. Ny menaka zao niakatra 5,000 4,000 isaky ny bidon. Ny lafarinina niakatra eo amin'ny 4,000 isaky ny gony. Tena niakatra be. Dia fa zay tena mila anazy sisa no vidy. Dia ny tsy mandeha tseny. Ny hena mpanjifa. Indrindra zao dia ny vary gasy aloha. Vary gasy zao efa 702 kilao. Zany zao ny vary gasy. Efa ela ihany nanomboka miakatra foana ilay izy. Tena efa ela. Ho anareo hoe tetỳ efa nisan'ilay vary hoe 500 sy 500? Zay aloha tena mbola tsy nahita an'izay mihitsy, mbola tsy mivarotra an'izay. Efa nahenoheno fotsiny afa mbola tsy hitako hoe ahoana ilay izy. Misy koa anefa ireo mpanjifa betsaka tahotra ny amin'ny mety mbola hiakaran'ny vidin'entana indrindra ny vary izay tsy fantatra mazava izay mbola vozotrany raha ny fanehoan-kevitra ireo mpividy. Tsy misy ny vahaolana hatreto izay nandraindray ny vahoaka fatratra avy amin'ny mpitondra fanjakana izay nampanantena ilay hoe vary 500 sy 500 ariary ny kapoaka. Tsy hitako hoe manao vahaolana ry zareo fa tsy mety tafavoaka mihitsy. Izy zao misavanay dia atorinay facture dia iny eo ihany eo. Dia izy koa nefa ny manao an'ilay vary 500 sy 500 nefa dia eo ihany eo. Dia tsy azoko loatra hoe inona tena izy amin'ilay izy. Le mpandraraha koa zany ohatran'ny mevitsy amin'ilay vidin'ity ariary lafo be ity dia mevitsy ilay mpandraraha.
tena tsy hitako moa zany vaolana fa fanjakana moa zany tena hoe nameo vaolana iny a nefa mbola irahantsika mahita fa mbola zao ihany le izy dia tsy tao hoe inona no atao am'le izy. Ankoatr'izay miaina ihany koa ny olona mividy hena amin'izao isan'ny efa manainy amin'ny volana ho avy sahady ireo mpivarikena. Tarina fety aloha zany mbola metimety ny tsena zany hatreto fa eny ny aty aminay zany ny pandany janvier zany mbola azo lazaina hoe mbola mavidividiky am-petsena fa arinan'izay zany vao isa-taona arinan'izay vao mangingina ny tsena. Manomboka février sy mars anatin'le carré mihitsy zany tena mangina be mihitsy. Ho an'ny Antsirabe kosa indray sika amin'ny titoy ny vaovao manaraka aty eo amin'ny pejy ny tranga am-piarahamonina dia andiana jiolahy mahery ny 520 mirongo basy no nanafika toeram-pivarotana iray tao Ambohimanabe tany Antsirabe alina tokony ho tamin'ny valora. Antapitrisany vola lasan'ireo jiolahy tamin'izany. Olona roa mpividy kosa naratra mafy no nikapoka famakina azo ny lohany. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ash MBS Antsirabe. Andian-jiolahy tsy latsaky ny 520 no nanafika ny toeram-pivarotana zava-pisotro iray ao amin'ny fokotany Atsanga tanàna antsoina hoe Ambohimanabe manamorona indrindra lalam-pirenena faefatra telopolo ivoaka n'Antsirabe iny raha fanazavana tokony ho tamin'ny valora sasany tanoany ny tonga reto andian-jiolahy reto tsy nisy nanapofa toy ny olona hividy zavatra na isotrosotro tamin'izay toeran'izay saingy avy hatrany dia nanapoka basy ny ray tamin'ireo jiolahy ka teo voataitra na ny mpivarotra na ny mpividy mbola nisotrosotro tao amin'izay toeram-pivarotana izay avy hatrany dia ny vola teo am-pivarotana no nirofiny reto jiolahy reto ary tsy vitan'izay fa toy ny efa fantany ny afisiny vola tao amin'ny efitra iray ka fatoriana ao amin'ity fianakaviana mpivarotra ity ka nidiran'izy ireo ary lasany tamin'izany ny vola tao anaty kofra mitotaly 4 tapitrisa anoany tsy vitan'izay fandropan'izay fa mbola voakapa famaky ihany koa ny mpisotrosotro roalahy ka teo amin'izay fivarotan'izay ary mbola miady amin'ny fahafatesana hatramin'izao fotoana itenenana izao takizao moa ny fanazavana hoentin'ny lehibe fokotany ao Atsanga eto Antsirabe ambonivohitra Andriamatoa Razafindrabe Eme Randria manantena. Eo amin'ny 520 eo izy zany raha fijeriny azy satria tena hitany tsara mihitsy moa le baratsy iny na misy eo amin'ny fisotrony zalahy misy jiro mazava tsara dia hitany tsara miarika ny teta hoe izy revy eto mibantony sana akory nefa to avava ba maromaro 520 eo izy zany fa rehefa nanapoka le basy izy zany vao taitra zareo dia ohatrany hoe roa zany no bary hitany hoe nitazona basy fa ny faheno no manodidina azy indray a tany amin'ny kodina zany tany zany le basy napoka ny zareo isy anakaroa naratra efatra zany naratra ny anakaroa boakely eto amin'ny fokotany ihany a le zay le nirevirevy teo amin'le bara teo zany dia ohatrany curieux ngamba le boakely nahita le zalahy niditra dia avy dia ndrarafiny zalahy ohatrany hoe famakiny namelisany zany mivoto basy namelisany anakaroa dia ny anakaroa ivahiny ivelan'ny fokotany zany fa tsy fantatranay ireo dia le anakaroa teto amin'ny fokotany mbola eny amin'ny hôpitaly eny fa efa mba soran'Andriamanitra aloha fa efa mba conscient tanteraka zany le zalahy fa tsy nahatsiaro tena mihitsy no mitondrana azy nakeny nisy lasany maromaro ihany nisy kofra anankiray lasany kofra ray a dia ny vola tao amin'ny lafo tao anatin'ny bara zany le eo amin'le kofra moa filazan'le tompony lianina eo amin'ny 20 millions eo 20 millions FMC le tao anaty kofra moa 750 millions le tato anatin'ny bara zay zany ny filazany misy saritava very zalahy filazany aloha hoe tsisy ny saritava zalahy ohatrany hoe misy manao satroka ohatsena hoe saritava ihany fa tsy nampidinina ie ho an'ny fokotany Atsanga no nanambara ny lehibe ny fokotany eny amin'ny toerana fa tsy dia fahita loatra ny fanafiana amin'ny tambaso azy ireo saingy ho an'ny Antsirabe sy ny fokotany manodidina kosa dia sesilany mihitsy zay fanafiana amin'ny tambaso zay atao ao. Fa ho an'ny androany ihany koa dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety no tanterainy avy eo anivo ny fiombona be ny mpiara-mivavaka finoana silamo avy amin'ny faritra manerana ny nosy mikasika indrindra moa ny disadisa sy ny olana misy eo amin'ny ty finoanty amin'izao no tena votoatin-dresaka nandritra izany. Nzavandre Mahefa Andry Rakoto Malala. Mitsipaka marindrano ary manameloka tanteraka ny fihetsika tsy ara-pahendrena ataon'Andriamatoa Abdoulady izay voalaza fa filohan'ny fikambanana Islamo eto Madagasikara ireo fianakaviam-be musulmana sy ny eo anivon'ny antokom-pinoana Islamo. Raha ny fanazavana dia 20 taonany maro no nitarika korotana sy disadisa teo anivon'ity antokom-pinoana iray ity olona voalaza tetsy ambony io. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanagadrana sy ny fanaovana herim-pamoretana ataony amin'ireo mpiara-mivavaka sy ireo ray aman-dreny am-panahy ao amin'ity antokom-pinoana ity
tsakasitrany reto mpinosolamy reto anko ny fanaovana tsinotsinona ny asany soataovana mamalagasy sy ny fanaovana tsinotsinona ny firahalaina eo amin'ny sampanaraka ny finoana silamo. Nitsangana zahay olobelo olona islamo manerana ny nosy avy amin'ny faritany enina hanalan zany fahafambaraka ny finoana islamo zany eo anatrehan'ireo finoana hafa piray tanindrazana mba hitandrovana ny filaminana. Indimina antsona izany olona izany ho ampiavanana anatin'ity moskety dia nitsipaka an'izany fampiavanana izany na ny sotoavina mamalagasy mitsipaka an'izany izay tsy mety ho ampiavanana. Ka eto dia nanapa-kevitra ny vondrona islamo rehetra manoloana ny toetra ratsy izay vitan'izany Abdulhadi izany. Inona ny toetra ratsy mifanipaka amin'ny finoana islamo izay ataony eto Madagasikara? Tadidomindozany ny fiarahamonina ny islamo. Nampigadra izy 33 amby olona mpivavaka islamo any feno arivesta tamin'ny taona lasa. Nampigadra indray izy 140 olona mianadahy any Ambanja. Mbola any Amponja amintsika miteny zao. Nampifandona izy moské anankiroa tao Ambanja izay misy tapatanana ny olona anankiefatra. Fa volombelona mitoka mitenda ny autorité ao Ambanja. Mampisarabazana ny fiarahamonina ny vohipeno sy manakara izy ankehitriny zao. Tsy mety zany amin'ny finoana islamo. Mitory ny président ny moskety izay eto ankilako miaraka amin'olona valo ao amin'ny tribunaly andalo fitsarana amin'le 18 mifanipaka amin'ny targetra ny finoana islamo. Nitory ny gardien ny moskety amin'ny alarobia lasa teo tany amin'ny brigade criminelle mifanipaka zany amin'ny finoana islamo. Takiny reto mpinosolamy reto araka zany ny andraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana ity zava-mitranga eo anivon'ny antoko-pinoana islamo ity. Feno ny fepetra androany zahay olobelo olona islamo miaraka amin'ireto vahoaka marobe islamo ireto miaraka amin'le moské rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina manao fanambarana amin'ny fomba ofisialy fa manala n'izany olona zany tsy tantana ny finoana islamo satria tsy mahafeno ny fepetra ny firaisankina sy tsy mahaja n'izany fiarahamonina zany ary tsy mahavoafehy ny sotoavina mamalagasy. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia ho fanomezan-danjo ary ihany koa ho fampiakarana ny lentany bola kitra eto Madagasikara. Dia fantatra izao fa isy ny lalao fifanitsanana sy fifantenana ho an'ireo katita kely maniry ny hiditra ao anatin'ny Barian'i Madagasikara Akademia. Nisy androany valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety no tanterahin'ireo mpikarakara tetsy Mahamasina. Nzavandre Mahefa sy Andra Rakoto Malalatrany. Haritra valovolana ny fifantenana ireo katita kely maniry hiditra ho Barian'i Madagasikara ho amin'ny sokajy taona 14 hatramin'ny 15 taona. Tsy hanavana ny fidirana amin'ny fifaninanana ary amin'ny alalan'ny tournoi la relève izay karakarin'ny orinasa Aldis sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis no anatanterahina izany. Fomba fisehoana dia izy tournoi anankiroa ahitana ekipa roa amby 30 isaky ny tournoi, zany hoe ny 32 ekipa voalohany ifanandrina manomboka ny février hatramin'ny mois de mai. Dia les 32 équipes faharoa zany ny mois de juin hatramin'ny mois de novembre. Dia amin'ireo 32 équipes ireo indray mizara poule 4 équipes de chaque. Des les 2 premiers nous qualifiés amin'ny 8e de finale zay ho atao any amin'ny mois de novembre. Dia zay mandresy moa mazava ho azy miakatra quart de finale, demi-finale, de finale. Izy finale zany aloha amin'ny tournoi 1, dia aveo izy finale amin'ny tournoi 2 samy amin'ny mois de novembre io. Dia rehefa aveo zay vao isan'le grande finale an'le vainqueur an'le tournoi anankiroa sy ireo ankizy voafandina avy any amin'ny province. Tanjona ny ijerevanareo katita kely mamiratra eo amin'ny lalao baolina kitra eny anivon'ny fokontany rahay aveny ary izy ireny no tanketsa ho amin'ny hoavin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ny objectif principal an'le tournoi mba ahafahana mikarakara zavatra avolenta ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra, ahafahana mahita ihany koa ireo talenta izay miafina any anaty any ambany tanàna rehetra any. Dia ny farany moa zany dia ahafahana mifantana an'ireo tanora izay tena mahay mba hiditra ao anatin'le akademia Barea. Ireo mpandray anjara rehetra amin'le tournoi no jerevana satria izay no mahatonga azy nitarina lava be mihitsy mba hita foana le ankizy fa tsy hoe indray milalao fotsiny izy dia tsy hita tsony rehefa aveo fa mba hita foana zany le ankizy anatina fotoana elaela tena fatarina hoe tena mahay marina be izy. Amin'ny eto Antananarivo zany 25 no raisina dia miampy an'ireo 25 avy any amin'ny province. Ny 14 janoary ho avy izao moa no isokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo club na ho an'izay te handray anjara amin'ity fifaninanana ity.
fa eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay atrany ary dia manoloana indrindra ny fahitany fikambanana sasany ny fiazakazaky ny tanora ankehitriny amin'ny fandraisana zava-mahadomelona dia nitady hevitra izy ireo entina anitarana bebe kokoa ny fanabeazana ankoatra ny any an-tsekoly nambiny tsovelo sitraka Mathieu Princy. Misy atrany ireo fikambanana samihafa miezaka mitady ny fomba fanabeazana rehetra entina ombiazan'ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina. Tafiditra ao anatin'izany ny famoronana ekipa mpanao fanatanjahantena ary izay mahaliana ny tanora no atsangana raha ny fanazavana. Isan'izany ohatra ny taranja baskety, ny baolina kitra ary ny baolina lavalava. Tsy ny tanora ihany anefa nikendrena amin'izay fanabeazana izay fa afaka mandray anjara avokoa na ny zaza madinika hatramin'ny lehibe indrindra. Mba hitaizana ny tanora mba tsy vilivily ary mba fialam-boly moa le izy dia mitaiza tanora ny tena hatrany. Dia amiana tamin'ny volana septambra dia novambra izy natombo dia saingy hoe tao tournoi rapide toarany décembre nefa ny famidizana moa dia misy satrala izy dia zao vao atao le lalao famarana. Misy ao ny katita, misy ny junior, misy ny senior, misy hatramin'ny vétéran. Araka ny afatra nampitainy ity mpanazatra ara-panatanjahantena ity manimba tanteraka ny fironana any amin'ny fifohana zava-mahadomelona ka ilaina ny fidirana any anaty fikambanana samihafa indrindra ny fanaovana fanatanjahantena. Tsy mahafaty antoka mihitsy ny manao fanatanjahantena, mampisokatra sy mampivelavelatsara ny saina ary zay dia tsy hitsahatra ny amorona. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary any États-Unis dia miketriketrika fanonganana ny filoha mbola am-perinasa Donald Trump ireo parlemanta demokraty rehefa mbola matevina ny ranomandry ao Espagne ary mitsoka ny rivotra ia mafy ny atsika tsy toy ny mahazatra rehefa andro ririnina mandritra ny andro vitsivitsy. Fanampanazavana. De la neige en telle quantité, l'Espagne n'en avait pas. En Espagne, taorian'ny ranomandry azo vahany indray ny andro mangatsiaka. Tao anatin'ny 10 taona izao voalohany no nahery toy ny rivodoza ny ranomandry tao Madrid. Olona 3 farafakely no namony ainy, faritra 5 no mbola ao anatin'ny lokomena. 470 ny lalana tapaka ary hatramin'ny alakamisy ho avy izao idina farany ambany ny maripana ka mahatonga ny atsika azo vahana bebe kokoa mihoatra ny mahazatra. Ny fiaran'ny miaramila sy ny fiara-pitondra marary sisa no hita mandeha ny andalana amin'izao. Any Washington, ataoriny fidirana ankeriny tao amin'ny Capitole, miomana ny anongana ny filoha Donald Trump ireo demokraty. 9 andro sisa dia higadona ny fotoana, anaovany Joe Biden ny fianianany. Androany anefa, anatanteraka 50 anana ireo avy amin'ny antoko demokraty, angataka ny filoha lefitra Mike Pence, sy manaiky kosa hetsika fandrony avy amin'ny demokraty, ary ianao izay fomba rehetra anonganana ny Donald Trump mialohan'ny fianianana ataony Joe Biden. Ho fiarovana lalam-panorenana sy ny demokrasia no antony anaovana izany ho ny mpikambana iray Nancy Pelosi. Fa raharaha nisan'ny mbola mitana ny sainy mpanara-baovao amin'izao ny makasika ny fanondrarana ilay volamena tratra tasy Afrika Atsimo. Fantaro tokoa ary fa nanomboka ny taona 5 sy 4 hatramin'ny taona 19 dia volamena mitentina 200 taona no naondratsika tany Émirats Arabes Unis. Naneo ny heviny mikasika izay indrindra androany amin'ny mahapahay lalàna fa ihany koa amin'ny mahasolo mavambahoaka azy i Maître Hantra Razafy Manatsoa. Fa Nadia Dina eo amin'ny rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Arabe Unis nandray volamena 200 taona avy aty Madagasikara dia eo anelanelany faran'ny taona 20 hatramin'ny taona 12 raika amin'ny 30 taona be izao ho an'ny taona 7 fotsiny. Ny tatitra navoaka ny Transparency International ny taona 12 10 taona isan-taona ny volamena mivoaka eto amintsika izany hoe eo amin'ny 50 kilao isan'andro eo. BDB ny chiffre na statistique izay mivoaka hoe Madagasikara zany anisany tena manondrana volamena be indrindra era zao tontolo zao ary io manaprofa tena hoe manankareny ty Madagasikara ty fa ny fanaovana ny arena no fantatritsika zany hoe natao tantely afadrakotra nanomboka tamin'ny 2009 hatramitsika miteny zao hatramin'ny tsika androany andro nanondranana ny 73 kilo reny dia ny chiffre milaza fa ny volamena tao anatin'ny transition zamita indrindrandrindra dia amataonina ny volamena mivoaka tao
dia izay zavatra izay a raha jerentsika amin'izao ny chiffre mivoaka satria nitohatra ny 2016 io zavatra fanondranana volamena be dia be io dia mifantatrika zany aloha teny hoe efa misy spécialiste amin'ny exportation illicite na volamena ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna ny malagasy Madagasikara dia mazava tsara mihitsy hoe misy quantité ny volamena azo ondrana ny ivelany ary izay fanajana ny lanja ny volamena mivoaka izay a no ahitantsika ny mahatsy ara-dalàna ny volamena mivoaka teto Madagasikara satria amatona raha ny fantatra izao dia nanangy androany maraina ny fiaramanidina manokana ho any Johannesburg Afrika Atsimo iraky ny firenena malagasy miaraka amin'ny mpisolo vava no nanangy io maraina io anao ny fifampirarahana ampodiana ireo volamena sy ireo nitondra ny entana ho tsaraina eto Madagasikara. Iza daholo ny olona ao anatiny io na ny fianakaviany namany akaiky ny olona niaraka nanonga-panjakana taminy ny olona miara-mitantana anazy amin'izao fotoana izao mampalahelo amin'izao fotoana izao tsika hoe 73,5 kilo no tratra fa mihoatra raha par rapport amin'ireo amin'ny taonina volamena amin'ny taonina dia tsisy dikan'izany fa ho an'ny Madagasikara kosa reongy sandam-bola ho an'ny Madagasikara raha apetraka ny banque centrale dia fantatritsika hoe tsy mena mitaha amin'ireo firenena lehibe any ivelantsika fa ny eto moa zany tsisy fitiavan-tandrasana tsisy fitiavana amin'ny malagasy a dia izao ny hitantsika izao zany le olona tratra amin'izao fotoana izao dia le pirina kely na le trondro vombotavo izy le boan'ny mpanjono fa le gros poisson la le gros bonnet dia tadavina ho afenina fa mivoaka foana izy amin'izao fotoana izao mivoaka le izy miandro fotsiny izahay hoe asay tenan'ireo olona reo asay sambotra an'ireo olona reo hoe satria ireo olona reo dia olona akaiky anazy daholo ary olona namatsy vola ary mifamatotra be amin'ny filohan'ny republika zany rehetrarehetra zany itenenana hoe aza rebirebena le malagasy omaly ihany koa moa dia nisy ny fisionana teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy sy ny solontenany masoivony Afrika Atsimo nangataka fifanarahan-piara-miasa ara-pitsarana eo amin'ny rotontany ministra. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrano dia fantaro ary fa ny taona 2024 no nampiatro ny fanjakana ny fahazondalana hitrandraka teto amintsika. Tao anatiny izy 12 taona izay anefa dia nisy hatrano ny volamena tafavoaka teto amintsika. Fa na dia adino eo mirindra ny sary ny Manora Andre Malalatrany. Na ato hatramin'ny taona 2024 ny famoahana fahazondalana hitrandraka ho an'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fitrandrahana eto Madagasikara na lehibe io na kely na ilay antsoina ihany koa hoe grande et petite mine. Efa ny volana novambra 2024 no ny antsy vonjy ireto mpandraharaha eto Madagasikara ireto fa misy volamena tafavoaka ihany eto amintsika na eo aza ny fampiatona ny fahazondalana izay. Amin'izao fotoana izao nefa miroborobo lazaiko anareo miroborobo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna voaingana ny l'express de Madagasikara namoaka ny hoe misy 15 taona volamena mivoaka en silence Moses lazaina zay hoe mivoaka Madagasikara reto dia lazaina anareo fa tsy mivoaka misehatra ara-dalàna ny ankamaroany misy karazany roa ny misehatra amin'ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara. Misy le atao hoe orpailleur matetika izany reny le olona reny le any Kiopa any Betsiboka izy no mitrandraka an'ilay izy ao anaty rano zany dia misy ndray le volamena izay ohatran'ny vy misy permis zany ohatran'ny vy ny cobalt ny nickel reny le izy dia izay le ireo karazana permis anankiroa zany no ahafahana mahazo volamena eto Madagasikara. Dia ny volamena dia nisy fotoana zany tsy azony naondrana satria ny volamena dia ohatra hoe vola zany alohan'ny 7-7. Tsy misy miverina eto Madagasikara avokoa nefa ny ankamaroany fanondranana na ilay antsoina ihany koa hoe rapatriement de devise. Ka trafic illicite le izy moa ina ny vola iverina eto fa le izy nge ny zavatra tokony mifantatra dia zao hoe izy le karazan'olona manao an'io be dia be ohatra ny entana avy any ivelany ohatra ny eritreretika hoe misy vola be ireo olona zany manana vola be any ivelany any aiza nazahoana an'ireo vola be ireo izay ny fanontaniana mipetraka amika. Ny volamena veny natonga an'ilay izy hoe azahoan'ilay olona vola be mamery manafatra entana be dia be eto Madagasikara. Ny fiariny manara-dalàna amin'ny fitrandrahana potika tanteraka hatramin'ny taona 2024 izay ankina ny toe-karena malagasy satria 20 miliara ariary isan-taona ny vola mihodina ho aminy.
fa raha araky ny fotoana efa ny fanomezana tamin'ny mpiainy onjabeo dia nanomboka tamin'ny folora sy sasany ho an'ny androany ny fandaharana miara-manonsy izay narahina tamin'ny Facebook sy YouTube. Ankoatra ny resaka volamena nisany notsindrin'ireo solomavambahoaka androany ihany koa ny sehatra ny fampianarana ary ny fandikan-dalàna ataon'ny mpikambana sasantsasany avy eo anivo ny gouvernemanta. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Ainary no mamentina amintsika ny mahakasika izay. Sehatra iray anisan'ny marary amin'izao ny tontolon'ny fampianarana tsy noho ny vokatry ny Covid-19 ihany fa ny fanaovan'ny fanjakana kilabao ity sehatra ity miteraka vokatra tsy maro anefa izany eo amin'ny hoavin'ireo zaza malagasy. Fitaovana iray ihany koa ahafahan'ny fanjakana mifeny vahoaka entiny ny tsy fampiny fari-pahalalana. Raha ny tantaratra mantsy amin'izao fotoana izao dia toa ambany zavatra ho an'ny fitondrana ny fanomezan-dalàna zany sehatra ny fanabeazana zany. Tarika hatrany amin'ny fiamorantsika amin'ny lafin'ny fivoarana zany manoloana an'ireo firenekafa ary mitarika antsika ihany koa any amin'ny lafin'ny fanampenam-bava satria rehefa tsy ampy ny fahalalan'ny vahoaka, rehefa tsy ampy ny fahalalan'ny mpanao politika ohatra dia mety tsy izy tsony ny adevitra satria lasa resaka botolo no mety hitranga ary didijadona no mandeha ary tsy afaka ny aneo hevitra ny vahoaka raha tsy ampy ny fahalalana. Izay zany no ametrahantsika hoe izany sehatra ny fanabeazana zany dia tokony lara-pahamehana eo anivon'ny fitondrana ary tokony hanokanana teti-bola manokana mba hahafahana mitsinjo an'izay sehatra ny fanabeazana izay. Amin'izao fotoana izao dia tena hita sy tsapa fa tena mijaly ireo mpampianatra ary raha ny resaka aty amin'ny resaka frama no resahana tena mitaraina mihitsy ireo mpampianatra ireo satria tena tsy hitany intsony izay tena hoe amelomana ny ankohonana ny amelomana ny vady aman-janaka satria tena hoe tsy manakoraisina izy ireo tsy mahazo karaha-mandry zareo. Ny votra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny katsikatsi politika ny fanjakana amin'ny fampanantenana zavatra tsy misy any vahoaka etsy andaniny mitondry fandikan-dalàna ataon'ireo mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny lafiny rehetra na efa mahafantatra izany azava-tsy tokony atao saingy nina tikaina. Izao manko ny arak'ilay tenen'ny président Marc Vame andro fahasahinany izao taona amin'ny fahasahiny ty taona raiky amin'ny 20 ty mila mahasamy tenitsika fa raha zany dia mampiororo atsika foana ny mpitondra fanjakana. Zay ny culture volen'ireo, zay kolotsaina volen'ireo amin'ilay vahoaka hoe volena ny anatin'ny sainao ny tahotra, volena ny anatin'ny sainao ny fiahiahina mba tsy ahafahanao mamoaka ny marina, tsy ahafahanao mamoaka ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra. Fa sehatra ohatran'izao no sehatra anankiray ahafahantsika manao an'izany. Tsika miaina ao anatin'ny demokrasia, ny demokrasia dia fahalalana maneho hevitra. Ary magaga fa ny olona mandika ny lalàna petrany amin'ny sehatra serasera inge dia ny olona mahafantatra an'ilay lalàna sy nanao an'ilay lalàna. Za zao nijery tambazotra serasera eo mahita hoe gazety Free News mamoaka sary ny teto amin'ny miara-manonja. Ny lalàna voanasaina ny lanina solombavam-bahoaka ny fampiasana ny sary tompoko. Raha tsy mahazo lalàna avy amin'ilay olona manao an'ilay sary ianao tsy tokony hamoaka an'izany sary zany. Ny gazetin'ny mpitondra mihitsy ndray no mamoaka ny sary teto amin'ny miara-manonja. Iza zao no nangataka lalàna taty nareo hamoaka an'izany sary zany. Fanaovana wera mibetsaka eto amin'ity tany sy fanjakana ity. Tsy zavatra mandeha amin'izay laoniny eto. Tena zay nareo fa hoe mpanohatra manao teti-dratsy. Teti-dratsy iny nareo mihitsy tsy mavoa. Ataovy mety ny ataonareo dia manginy zay fa raha mbola tsy mety ataonareo amin'ity taona raiky amin'ny 20 ty tsy lambala mihitsy zay. Satria maninona ianareo manao zavatra tsy mety. Ary ny ahiko azy ny olona any aminareo ny akaty maro isanay indray. Io nareo zao fa miady an-trano. Miady an-trano dia makaty indray le avy any tantara hoe zao ny nataonay tao. Misokatra ao ana fikambanana navondrina ny fandaharana miara-manonja taona ny fahasahina tokoa ity taona ity ka entanina ny rehetra tsy ankanavaka araka izany ahasahany io hevitra sy ilazany zavatra tsy mety eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa any Mazangany kosa indray dia mitoetra ny tolontanana ataon'ny mponina ho fanampiana ireo mpiray tandrazana izay arany kere any Atsimoany. Ny hetsika tolontanana moa izay hevitry ny mpanolontsaina tim ao amin'ny commune Mahajanga. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Mitohy hatrany ny hetsika tolontanana ho an'ny vahoaka any Atsimo izay karakara ny mpanolontsaina tanàna Mahajanga voafidy eo anivon'ny antikotiko Madagasikara. Tsy mijanona eo anivon'ny hôtel de ville ihany ny hetsika afa midina hatrany amin'ny fokotany amin'ireo tsena maro samihafa eto Mahajanga dia tsenany Mahabiby, tsenany Tsaramandroso, tsenany Marolaka ary ny tsenany Amborovy. Indrindra moa fa ireo olona izay sendra eny an-dalana dia manao an'izany hetsika voakafa matratra ho an'ny vahoaka any Atsimo ny nosy izany. Entina anampiana azy ireo amin'ny sarotra no antony natonga nay anao an'izao
izao fanampiana izao hoy ireo sendra anay tao anatiny izao etsika izao toy izao ary ny nambarany ity rempianakaviana iray ity rehefa nitrotraka amin'ny anjarany izy teto amin'ny hôtel de ville. Tonga eto zany fanentanana nataon'ireo conseil intime reo famonjenan'le malagasy praitan-drazantsika avy any atsimo zay matiny kere ke tonga za anaty tananjaraborika satria malagasy mitovy amiko izy ireo. Ankoatran'ireo ray aman-dreny dia tonga ihany koa ireo mpianatra nifanesy ihany koa teto nanome anjara-biriky ho an'izy ireo totra ho avany sy ny ankizy ary nitandrony mitovy aminy any atsimo ny nosiny izany mananambarany ihany koa manoloana an'izany. Natonga nananamby zany dia mifatsapako tena fa anisan'ny olombelona izay miendrika mpina ny olona kely any atsimo satria mba nomen'Andriamanitra anjara zany tena mba misy anina kely ao anaty vilia ka manana adidy na manandraikitra manampy an'ireo havana zoky izany kely any atsimo. Izay ary no mamarana ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray tompoko.